Zay ny amin'iny fa mbola vaovao mifandraiky amin'iny atrany ny fanorenana trano tsy ara-dalàna ary ambonin'ny lakan-drano no anisan'ny olana goavana mampatonga ny fahatsetsena lakan-drano ary mitarika fiakaran-drano eto andrenivohitra. Hoy ny avy eo amin'ny ministeran'ny mpanjakana misahana ny foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Isy ny fepetra izay tsy maintsy horaisin'ny ministeram-panjakana miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka manoloana izao zavatra izao. Tapoka ny fiakaran-drano teto amin'ny faritra iva rehetra teto andrenivohitra noho ny fijojon'ny orana nandritra ny andro maromaro izao. Marobe araka izany ireo olona traboana no mitondra trano ka voatery nandao ny trano fonenany namonjy toerana avo. Anisan'ireny eny amin'ny distrika Natsimdrano toy ny Fokotany, Nambotry Manatrika, Tanjombato izay ahitana traboana 520 eo amin'ny 570 tafo eo. Efa nakarina amin'ny toerana avo izy ireo. Araka ny fanazavana dia niaina aloha ny vonjena vao nientana sy ny fananana. Maro amin'izy ireo no namoy fananana maro, potika levon'ny rano ka dia izay fitafiana teny Ankoditra sisa no hoan'ny fananana. Noho izany indrindra dia maro ireo fanampiana avy amina olon-tsotra na fikambanana politika na fikambanana tsy miankina mpanao sasoa samihafa no tonga teny amin'ireny traboana ireny. Vohika vavatratra ka dia tsy misalasala ireo marana-tanana mitondra izay voatsirambin'ny tanana toy ny vary, savony, kojakoja tokantrano mba hoentin'izy ireo velona. Ka na dia tsy mahavita ny fiainana mandritra fotoana maritra izany dia natao vonjy taitra fotsiny ihany hiatrehan'ny fiainana mahatraboana azy ireo.